zao aloha de mahafantatra fa ny olona zay manohitra zao programa zao de tena fa tsy olombelo mihitsy, tena hita hoe fa tena devolivongany mihitsy. Ary rehefa nandinika aho zany hoe izy aby reo olona contre, olo mpanohitra, olo magnenjiky, mpanakiana, de hitako zany mpanao politika reo ny tena kabetsahana, ary nareo manana antoko regny, tena reo ny tena contre, nareo ny tena mpagnaratsy, nareo ny tena hitako manakiana be anatin'ny Facebook io ao. Raha laisana bavy mba mitongava saina fa impiry mpanao politika reo mitondra atsika hatram'izay, mitady solution reo mpanao politika reo fa tsy nahavoavonjy atsika zany reo. Vao maiky nilentika foana ny firenenantsika hatram'izay, sa mbola tsy tonga saina nareo? Reo ane mamoky kibonjareo ary posinjareo ny fenoinjareo, kibonjareo am'izao fotoana zao fa magnaly ho vaky mihitsy, fa manana 4 firy zareo, firy volanjareo am'izao. Ny vady aman-janaky zareo manambola be, ny zanaky zareo mianatra andafy any. Ny anao aiza? Ianao aza zao tsy mahita asa aby, na asa hatao tsy misy, na hanigny hoanigny tsy hita. Amiko tsy tokony hanohagny reo mpanao politika reo tsony tsika, fa tokony Jesosy ka manentagnanao ndao hifidy an Jesosy, ndao tsika hanohagna an Jesosy Kristy zao fanjakam-pisorona ajoro eto zao. Ka aoka ianao mba ho resy lahatra fa aza naman'ireo mpanaratsy, aza naman'ireo mpanakiana, mangalasy départ, mpandika lalàna, tsy magnara-dalàna, inona na rahanao an'izany? Fidio Jesosy, famonjenany Madagasikara ty, famonjenany firenenantsika, ka tsy tokony ho kiany anao, tsy tokony ho toherinao, tsy tokony ho haratsinao. Zavatra tsara ty, zavatra hamonjy, hagnavotsy, indrindra fa tsika voaka madiniky. Tianao Jesosy rahalahy, tianao Jesosy, tsy mahafoy anao izy, tia hamonjy anao Jesosy. Fidio Jesosy, ho afaky tsika. Raha resy lahatra anao, ametraka an Jesosy ho mpanjaka ny Madagasikara. Fidio Jesosy, fanjakam-pisorona ihany atsika. Raha mino an'izany anao da ataovy zay na ataovy hoke. Makasitraka, misaotra anao fa mbola mitohy hatrany resaky tsika. Makasitraka, misaotra tompoko.